Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valmeraba antsika riavako satria ity sabotsy fa fitony volana jona ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany Jeremia 2:telopolo Jeremia 2:telopolo andininy 2:10 ka hatramin'ny 5:20. Jeremia 2:telopolo andininy 2:10 ka hatramin'ny 5:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa voatolotra any baroka zanaky Nery ilay taratasy nisy ny fanekena tamin'ny vidy tany dia nivavaka tamin'i Jehovah hoe indrisy Jehovah Tompo, indro ianao no nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandranao nahindritra, ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao. Mamindra fo amin'ny arivorivo ianao ary mamaly ny heloky ny ray ho ao an-tratrano zanany mandimby azy. Dia Andriamanitra lehibe sy mahery, Jehovah Tompony maro no anarany, lehibe amin'ny fisainana sy mahery amin'ny atao. Fa ny masonao mibanjina nalehan'ny zanak'olombelona rehetra mba hanome azy rehetra araka ny lalany avy sy araka ny vokatry ny asany. Dia ilay nanisy famantarana sy fahagagana tany amin'ny tany Egipta ka mandraka androany koa no ao amin'ny Israely na ao amin'ny olona hafa koa ka dia nanao anarana ho anao tahaka ny an'izao anio izao. Ary nitondra ny Israely olonao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ianao tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary ny tanana mahery sy ny sandry nahindritra ary ny fampahatahorana lehibe. Ka dia nanome azy ity tany ity izay efa nianianana no lazaina tamin'ny razany omena azy dia tany tondra ronono sy tantely. Ary tonga teto izy dia nandova azy nefa tsy nihaino ny feonao izy sady tsy nandeha araka ny lalanao. Ary tsy nanao na inona tamin'izay rehetra nasainao nataony izy ka dia nataonao niatra amin'izao loza rehetra izao. Indro nitovy tany efa miorina akaiky ny tanàna hanafahana azy. Ary ny tanàna dia atolotra eo an-tanan'ny Kaldeana izay mamely azy noho ny sabatra sy ny sary sy ny areti-mandringana, ary izay nilazainao dia tonga ka indro hitany masonao zany. Ary ianao Jehovah Tompo dia niteny tampoka nanao hoe vidinao volany sa ary makava volombelona na dia efa voatolotra eo an-tanan'ny Kaldeana aza ny tanàna. Ray masonao manana masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jeremia mpaminany moa rehefa koa dia naminany ny amin'ny hahababon'ny zanak'Israely any Egipta noho ny ditra ny zanak'Israely, any marimarina kokoa noho ny ditra ny Joda izay tsy ninoana n'Andriamanitra, tsy niverenany tamin'Andriamanitra dia naminany Jeremia nanirahan'Andriamanitra aminany mba hamerina ny zanak'Israely na ny Joda ao aminy, ary raha tsy miverina dia ho babo mandritra ny 70 taona any Babilôna. Ity 2:telopolo amin'ny Jeremia ity dia maminany ny amin'ny mbola hiverenan'ny zanak'Israely indray eo amin'ilay tany izay nampanantenan'Andriamanitra ho azy. Ho babo izy fa hiverina indray izay dikan'ilay teny hoe nisy taratasy, nisy tany nofidiana dia natao taratasy izay milaza fa na ho babo aza dia izao hiverina ihany eo amin'io tany izay nilaozan'io ny fokon'ny Joda. Ina no hevim-panahiny ity Jeremia 2:telopolo ity raha miresaka miteny amintsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Voalohany dia ity andiny tsotra masina ity dia ity faminaniana ity zany dia mampitodika antsika indray mandeha hijery ny tany. Hijery ny tany amin'ny lafiny ahoana? Ny fivavahana kristianina zany eto na ny fivavahana amin'Andriamanitra dia tsy fivavahana mampisaraka antsika amin'ny tany akory. Tsy fivavahana mampisaraka antsika amin'ny tany akory, fa fivavahana izay mampiorina ny tongotrontsika eo amin'ny tany, ary mamerina antsika indray heritreritra momba ny tany, lay tany izay lay bolan-tany mihitsy izay nomen'Andriamanitra honena antsika olombelona.
Ny teny hoe tany amin'ny teny grika zay matetika resahantsika hoe géologie, géographie, géotechnique, ny teny hoe géo dia avy amin'ny teny grika zay tsika toko hoe tany. Fa Gaia lay tena heviny ny teny grika, Gaia nataoko hoe ge. Gaia zany na ge, Gaia dia amin'ny teny grika zao ny teny hoe géo na G na Gaia na Gaia dia tsy afa-tsy akory fa ilay andriamanibavy. Andriamanibavy zany nazahoana ny teny hoe tany amin'ny teny grika ao anatin'ny mythologie grika dia andriamanibavy izy io. Andriamanibavy izay niteraka ireo andriamanitra be dia be. Zany hoe ge zany lay géo na lay Gaia dia tsy inona izy akory fa lay andriamanitra zay niteraka loharano nipoirana zany ny tany. Vehivavy zany raha ohatra ka hoe andriamambavy zany ny tany teo amin'ny kolotsaina grika. Ary tsy de mifanalavitra ohatra amin'ny malagasy ny tany dia malagasy dia vavy, ny vato ny lahy amin'ny malagasy, fa ny tany dia vavy amin'ny malagasy. Zay mahatonga ny hoe vatolahy, ny tany dia vavy, ny tany no niteraka amintsika malagasy. Zay mahatonga ny hoe zanatany, teratany, vavy ny tany amin'ny malagasy. Amin'ny fomba fijery malagasy ny tany zany de zao amintsika malagasy tsy mifanalavitra zany fomba fijery grika izany hoe ny tany de vavy, ny tany dia nipoirana, miteraka loharano tahaky ny renibe ny tany. Zany hoe lay hipoirana loharano iandohana ny tany. Amintsika malagasy tsy ny tany tahaka ny ohatsika hoe zay mahatonga ny hoe Ambatobevoka tsy mety teraka satria ny Ambatobevoka ny vato tsy vavy fa lahy, fa ny tany no niteraka. Ary dia satria manome aina, manome rano, manome fiainana ny tany. Noho zany ny tany amin'ny malagasy dia oharina amin'ny vavy koa, oharina amin'ny reniny ny tany. Tsy mifanalavitra amin'izany ataontsika hoe Gaia ny grika izany. Raha ohatra ka mijery ny mythologie grika isika mbola neverinantsika misaotra masina dia ny fitantaran'ny grika azy moa zany de ny hoe ny voalohany nisy voalohany indrindra dia ny alohan'ny zavatra rehetra de zao ny Eros nisy voalohany indrindra. Teo amin'ny tantara mythologie grika zay sampy zany mazava ho azy fa hitarafana ny filozofia grika fotsiny ny hoe ny voalohany nisy tamin'ny grika de ny fitiavana. La Eros, ny fitiavana nisy voalohany, zay vao nisy ny tany, zay vao teraka i Gaia, lay tany honenan'ny olona, zay vao nisy ny Uranos na ny lanitra, zany hoe teo amin'ny kolotsaina grika de ny tany nisy aloha, zay vao ny lanitra. Zay mahatonga ny filozofia grika mamerina ny olona mandrakariva ao amin'ny fitiavana sy ny tany. Zay vao nisy ny hafa rehetra, Eureba, ny aizina, ny alnyx, ny teny hoe nuit de avy amin'ny teny hoe nix, alina, zay vao nisy ny mazava, Hemera sy ny hazafana Eter isan-karazany, indrindra de andriamanitra daholo teo amin'ny kolotsaina grika. Fa raha iverintsika misaotra masina. Raha iverintsika misaotra masina, raha miteny hoe tany zany misaotra masina dia milaza hoe fahatanterahan'ny faneken'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa nanome toky an'i Abrahama dia nanome toky azy hanome tany sy firenena. Noho zany de zao ny tany de mifamatotra amin'ny fanomezan-tokon'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa mitany mpanompony de mitahy azy eo amin'ny tany honenany, eo tany misy azy io. Ary ny andraisan'ny olona fitahiana voalohany indrindra dia ny tany honenany. Eo amin'ny tany honenany io. Noho zany de zava-dehibe amin'ny soatra masina mihitsy ny tany. Hoy tsika manao hoe ity andidy soatra masina ity de mamerina antsika ary hieritreritra momba ny tany sy zay honenantsika. Simba ny tany ankehitriny, mihasimba ny mamarina kokoa. Hitantsika fa ny changement climatique, ny fiovaovan'ny toetr'andro, hitantsika fa mihamafana ny andro amin'ny fotoana sy tokony hampafana azy, mangatsiaka ny andro amin'ny fotoana sy tokony hampangatsiaka azy, miovaova be ihany ny tany. Ary ho antsika malagasy de tsy hoe angano, tsy hoe tontanisa foronina, fa hitantsika fa miaritra ny rano, mihatsampy ny rano. Tsy ny eto afovoan-tany ihany, maika mofana any amin'ny faritra atsimo, mihatsampy ny rano, mihamihena ny rano.
ary hitantsika fa na ny fianan'ny rano ny fianany ny fisian'ny hafanana manjary lasa miteraka fahasimban'ny tontolo iainana miabetsaka ny olona sepotra eny an-dalana miabetsaka be ny olona mihetsika manao alerzy crise d'asthme isan-karazany vokatra lay toetrandro zay iainana sy lay toetany hoy tsika hoe eto ny soatra masina de mamerina atsika hanaja ny tany hanaja ny tany zay rehetra aminy hoe io tany io angetsy atsika raha mamaky ny bokin'ny Jeremia mpaminany isika Jeremia 2:12 de mazava ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jeremia lazao amin'ny zanak'Israely fa ahy ny tany an'Andriamanitra ny tany tsy an'ny devoly akory satria re misy an'lay mandrakariva mantsy misy an'le fakam-panary tenen'ny devoly mane hoe hitanao mihoaka anao zao rehetra zao de miankofa eto anatrehako eto tsia an'Andriamanitra ny tany tsy an'ny devoly mihitsy an'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy manazava an'izany ny mpanao salama manazava an'izany ny soratra masina hoy ny soratra masina manao hoe an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy de an Jehova fa tsy misy hoe any olombelona na aniza ny tany no zany dia zava-dehibe ara lay ny fieritreretintsika hoe satria an'Andriamanitra io tany io dia ajaitsika nomeny atsika nomeny fahefana ny olona onony eto amin'ity tany ity de tokony ho tsomanimba tontolo iainantsika zany tsy tokony fahavalotsika zany ny tany fa ny tany zany de zao raha ohatra ka miverina amin'ny kolotsaina malagasy dia reny mikarakara sy mamelona atsika ny tany amin'Andriamanitra ny tany de nomeny atsika iainantsika ivelomantsika de malagasy manao hoe io nge toy ny reny mampinono toy ny reny manome sakafo toy ny reny mitaiza sy manolokolo zany ny tany de sy mba atsika ve zay olona manimba tany amin'ny malagasy de toy ny olona manimba reny tsy miraharaha reny amintsika malagasy zay olona manimba tany de zao olona tsy miraharaha ny loharano ny poirany tsy miraharaha ny fisiny ary zay mahatonga ny malagasy tia tanyrazana satria ny tany aminy de zao reny ny tany aminy dia hipoirana ny tany aminy dia identité reafako malala hotsika manao ity boky ny Jeremia mpaminany ity de mamerina atsika indray eritreritra ny fifandraisantsika amin'ny tany hanajantsika ny tany manao hoe ny kristianina de zao tsy hoe mieritreritra ny any an-danitra ihany fa mieritreritra koa hoe ka tsy miraharaha ny ty tany ty na de ho potika na de rava na de olotona na de tsy zay tsika ny raha kristianina tena miorona amin'ny finoana araky ny faminanian'i Jeremia de zao mahatsiaro fa ity tany ty de zao tsy maintsy horavana izy mazava ho azy faminanian'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra ny any aparany any tany de ozy masaingy zao io tany io de zao etsika miandry ny fiavin'ny tompo eto amin'ity tany ty tsika miandry ny fiavin'ny tompo tsy eny amin'ny abakabaka na any amin'ny planeta Mars ny miandry ny fiavin'ny tompo fa eto amin'ity tany ty tsika miandry ny fiavin'ny tompo raha ny baiboly ny jerena no zany de zao toerana iandrasantsika ny fiavin'ny tompo ka dia ajaitsika karakaraitsika tiavitsika tsy simbatsika tsy topotsika akory ny tany tsy hoe topotsika na atakalotsika n'Andriamanitra ny tany asan'Andriamanitra ihany fa toerana karakaraina satria toerana ivainina toerana zay iandrasana ny fiavin'ny tompo ny faharoa zay ifim-panahy ampianaron'ny tompo amin'ity faminaniana ity dia hotsika manao hoe mamerina atsika eritreritra ny tany amin'ny ankapobeny fa ny faharoa koa de zao mamerina atsika koa eritreritra n'lay tany ho toerana hamokarana mameritreritra n'lay tany ho toerana hamokarana mihitsy ho toerana hiasana ny tany zany dia sary-piaro amin'ny tany Andriamanitra rehefa manafaina mikapoka de zao omeny fahavalo ny tany ohatra hoe tonga ny Amorita tonga ny Moabita tonga maka ny tany zanak'Israely rehefa mikapoka Andriamanitra de zao esoriny amin'ny tany ny zanak'Israely de avelany anjenjena ny toetra manjenjena tsy misy tany de zao toy ny kapoka Andriamanitra fa ny firenena manana tany honena na mahafirenena ny firenena de zao
ny tany. Tsy ny olona ihany mahafirenena ny firenena amin'ny testamenta taloha fa ny tany koa. Zay mahatonga ny Davida nanorina lapa-panjakana, nanorina tempoly, nanorina toeram-pambolena satria nanao zava-dehibe ny tany Davida. Isika malagasy de mifamatotra ny fiainatsika mifamatotra amin'ny tany. Ny tantaratsika, ny fombatsika mifamatotra amin'ny tany. Ary dia eo amin'ny toerana misy antsika io ataontsika hoe tanindrazana de mifamatotra amin'io. Raha vao miala io tsika de matsiaro toy ny very. Ny exode rural nge tsy fomba malagasy, tsy zavatra ny ainan'ny malagasy zany. Fa ny exode rural zavatra nateraky ny olana ara-toekarena, ara-politika, ara-ekonomika, ara-sosialy. Fa ny malagasy de samy nanana ny taniny avy, samy nanana ny villageny, samy nanana ny toerana nisy azy dia mipetraka tam'ireny ohatra ataovy any alohan'ny taonjato faha roapolo, any amin'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo de niponina any Ambodrapeto de ry zareo any Ambodrapeto ihany. Tsy misy mihitsy ponina any Ambodrapeto ka hanao trano rehefa avy eo de hanao trano any ataovy hoe any Ambohitrombo na any asa any Mahitsy na tahak'izany. Tsy manao an'izany izy fa zay ponina any Mahitsy ny taranaky ny olona any Mahitsy de any Mahitsy izy miorona de any izy de aiza ny tanànany de eo izy rehetra. Samy nanana ny taniny. Raha vao miala amin'iny tany misy azy iny de zao matsiaro insécurité, matsiaro hoe tsisy mpiaro, matsiaro toy ny manjenjena. Fa ao anatin'ny tany ihany ny gasy taloha no matsiaro hoe sambatra, matsiaro hoe mivelatra, matsiaro hoe en sécurité, matsiaro hoe misy. Fa toy ny tsy misy izy, ny hevitry hoe mila ravinahitra am'izay fotoan'izay de izy niala tam'ilay tany ary ravinahitra ihany. Zay ny dikany hoe mila ravinahitra. Zavatra mandalo zany, zavatra tsongoina de lasa. Fa tsy hoe dikany hoe mandeha mila ravinahitra, tsy hoe monina, fa hoe maka ravinahitra, ny raviny ny alaina, fa tsy maka tanin'olona ianao zany. Hoe lasa zao nila ravinahitra ny Antsianakany de zao naka ravinahitra tany, fa tsy naka an'ilay tany akory, tsy nonina tany, fa naka le ravinahitra zany hoe naka le zavatra nilaina de niverina. Satria zava-dehibe amin'ny malagasy lay tany honenana. Noho zany dia tsy mifindrafindra fahatany fotsiny malagasy tamin'ny vanim-potoana taloha. Fa samy manana ny tany, zany hoe samy masina amin'ny tany. Ny exode rural zany zavatra hoe ny fifindramonina hoe miala avy mirovotra mamonjy renivohitra de zao zavatra phénomène ataontsika hoe socio-économique na socio-politique. Fa tsy zavatra tsy fomban-drazana mihitsy, tsy fomba malagasy mihitsy ny fifindramonina mandeha am'izay rehetra zay tokony mapety eny ananany. Fa ny fahantrana na ny fahasahiranana na ny olana ara-piaramonina no miteraka azy. Zay mahatonga ny hoe lasa miteraka olana ny exode rural. Ny fifindramonina raha ohatra ka mijerinareo any olana amin'ny faritry Mahajanga iny, amin'iny alany arovana amin'iny Akarafantsika iny ohatra de zao miteraka olana satria misy exode rural, misy fifindramonina avy any atsimo mandeha makany, ny olana any Anosy Be misy fifindramonina mipetraka ao amin'le toerana zay manjary miteraka olana. Tsy lay olona mifindramonina ihany na de samy malagasy ary de miteraka olana le izy. Ny antony de zao satria tsy fomba nahazatra, satria tsy fomba nitezaina ny exode rural. Zavatra vaovao le izy dia tsy manaiky le saina, tsy manaiky le fomba. Ohatra manao hoe zava-dehibe ary io tany io. Ny tany tsy topoina akory fa ny tany de zao toerana ivelomana. Raha mitahatsika Andriamanitra de mitahatsika eo amin'io tany honenantsika io. De nahoana ary tsika no tsy mikarakara ny tany honenantsika? Maninona no simbatsika ny tanitsika? Satria tsika tsy matsiaro tompony. Satria tsika tsy matsiaro hoe tany men'Andriamanitra antsika io na tany zay nomen'Andriamanitra reo zoky ray aman-drenitsika mba hanompotsika an'Andriamanitra. Noho zany dia tokony ho saro-piaro amin'ny tany isika. Tsy hoe le tany amin'ny akapoben'le planeta ihany, fa le tany honenantsika io mihitsy tokony mahasaro-piaro antsika. Tokony ahatserovatsika eo tsika no mivelona. Andriamanitra raha mitahanao de mitahanao eto Madagasikara izy. Mitaha ianao eto izy. Zany akory tsy milaza hoe tsy afaka mandeha mivelona any États-Unis ve ianao na any Canada na any Frantsa na any Allemagne na any Suisse. Afaka mivelona tsara am'izay ianao. Fa ny aza adonina de zao men'Andriamanitra tany ny razanao de Madagasikara. De zao tiavinao Madagasikara na any alavitra be any ary ianao. Ny fakanao de aty Madagasikara de tiavinao. Fa ny fahatelo zay tiana hotsaroana am'ty Jeremia toko roa amby telopolo ty de zao lay tany ko tsy hoe tany ivelomana ihany ka iasana atao zay ahavokatra azy, atao zay hampisy fambolena fa izao koa lay tany de zao tany hanompoana an'Andriamanitra. Eo no manompo an'Andriamanitra.
toeram-pivavahana koa zany lay tany. Ary dia izay tsy najainy ny zanak'Israely ange natokan'Andriamanitra tezitra tamin'ny Jeremia 2:30 tany tokony hiasana tsy hiasana, tany tokony ivavahana tsy ivavahany fa sombany amin'ny adalàna maro isaka, lotonao ny tany hoy ny filazany faminaniny Jeremia mpaminany hoe lotonareo ny tany amin'ny fitondrantenanareo. Ny tany de zao masina amin'Andriamanitra satria zavatra avy amin'Andriamanitra de masina. Afaka malala mampatsiaro antsika raha ny mahasarobidin'ny tany. Aza adinoina fa ny olombelona amin'ny bokin'ny Genesisy de nalaina avy amin'ny tany. Misy dikany zany. Ny olombelona tsy hoe nalatsak'Andriamanitra avy any an-danitra fa nalaina avy ao anatin'ny tany. Zany hoe ny maha izy azy antsika de mifamatotra amin'io tany io. Noho zany de zao tokony manaja ny toeram-ponenantsika isika, manaja ny tany honedantsika isika, manaja ny tanindrazantsika isika. Sambatra Madagasikara ko malala men'Andriamanitra tany 7,7 kilometatra tora-dro, mahery be zany, 9 kilometatra tora-jolatra kely, lehibe no Frantsa. Marina fa hoe ka tsisy rano ankeny sasany, marina fa ngazana ankeny sasany, fa ngamotsy ngazany Dobay. Ngazana ange zany Dobay zany tafahiny fa maninona fasika be, fa maninona mirotra makany zao tontolo zao ankehitriny. De mety hoe ka izy nge nanana petrole fa izy milaza fa tsy manana zavatra tsara noho ny petrole isika. Fa satria ny eritreretintsika foana mandrakariva manao hoe ny tany de tsy harena, ny tany no harena, ny tany sy ny olona no ambaran'Andriamanitra ho firenena. Afaka malala raha misy zavatra tokony ifonantsika dia ny tsy fanazantsika, ny tsy fakasitrahantsika an'Andriamanitra no ny tany zay nomeny antsika. Simbahantsika, tsirarahintsika, lotontsika. Raha miteny hoe Madagasikara itsika de io tany itsahantsika io nke mahavoalohany hoe Madagasikara. Aza mieritreritra Madagasikara hoe la hiram-pirenena, lay sata, zay Madagasikara. Fa ny voalohany raha miteny hoe Madagasikara de io andehananao io korisan'ny automobile io ambolenao io, amame sakafo hoanao, io Madagasikara. Io zany ny tiavinao. Afaka malala ny kristianina de zao tian'Andriamanitra atsiaro. Nametraka ny fiainana eo am-pelatanan'Andriamanitra, nandray ny famelan-keloka tamin'i Jesoa, zay ny kristianina. Olona manana ny Jesoa, saingy zao olona koa mahatsiaro hoe ny finoany, ny fiainany de miorina eto ambonin'ny tany, miandry ny fiavian'ny Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Noho zany de zao olona miaina ao anatin'ny fitiavana namana, ao anatin'ny fanajana ny tontolo iainana, ao anatin'ny fanajana ny mpiarabelona, ao anatin'ny fanajana ny soatoavina. Jesoa rehefa koa malalana tonga tetỳ ambonin'ny tany de nanana zany toe-panahy zany izy. Ary hotsika mandrakariva manao hoe Jesoa de nitomany nanoloana ny faharavan'i Jerosalema. Noho zany engany harary amin'ny tanindrazanao ianao, engany ianao angifiry ka hiatoraka amin'Andriamanitra hivavaka ho an'ny tany zay nomen'Andriamanitra anao de Madagasikara. Hivavaka sika. Tompo ampisaronao zay amin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao de tao aminao atsiaro fa sarobidy aminao ny tanindrazanay. Nomenao tanindrazana izay, nomenao tany honenana, nomenao tany izay loharano nipoirany maha izay anay malagasy anay, nomenao koa tany iainanay, anorenanay, fiangonanay, itorianay ny filazantsara. Dadray Tompo adinonay fa avy aminao ny tany, heverinay fa anay zany ka te hanjakazakanay, tsy rarahinay, potehanay, ndandray ara hifandatsahanay raha mihitsy, ndandray ara lotonay ny tany zay nomenao anay. Tompo mamindrafo aminay, ade mivavaka zay ho an'ity nosy malala anay ity, foinao, nomenao anay malagasy ity tany lehibe sarobidy eo anivon'ny ranomasimbe indianina ity, de mivavaka zay Tompo, ampianarizay mba haity anao Andriamanitra, ary ho tia ny tanindrazanay, ho tia ny tany honenanay, ary hikolokolo zany, anady zany satria fanomezana sarobidy avy aminao zany. Mamelanay raha tsy mahay mitantana izay, raha doranay zany, simbanay zany, mamelanay Tompo, fa vangio ny fonay rehetra, hiara-mientana ho tia ny tanindrazanay. Ary dia mametraka zao herinandro vaovao omenao anay zao, misaotra amin'izao sabotsy ny faranay zao, herinandro ny faranay zao, de mametraka ny vaovao sady eo am-pelatananao, herinandro ahitana fifaliana sy fahasoavana. Misaotra Jesoa. Amen.